Fa voafa kosa ny 9 desambra no andro hanamarihana maneran-tany ny ady atao amin'ny kolikoly ho an'ny Madagasikara betsaka ny asa efa vita betsaka ihany koa anefa ireo mbola miandry hoy ny tale jeneralin'ny Bianco. Toy ny isa-taona dia ankalazana ny 9 desambra ny andro iraisam-pirenena iadiana amin'ny kolikoly. Natokany firenena mikambana ty taona 7 ity mba ho taona ampahafantarana ny voka-dratsin'ny kolikoly eo amin'ny fampandrosoana ara-ekonomika sy ara-tsosialy. Ho an'ny Madagasikara manokana, izany fankalazana izany dia mifanonjo indrindra amin'ny fiakaran'ny tahan'ny fanodikodiana mbola panjakana sy ireo karazana kolikoly samihafa ary ny fisiany tsy maty manota. Na izany aza anefa dia efa nisy ny ezaka vita toy ny fandaniana ireo lalàna entina ampiarana ny paikady-pirenena iadiana amin'ny kolikoly, ny fametrahana miandalana ny fitsarana isahana manokana ny kolikoly sy fandikan-dalàna ara-ekonomika sy ara-bola, ary ny fanamafisana ny asa fanabeazana ny vahoaka sy ny asa fisoroana ny kolikoly eo anivon'ny sampanasa isa-tsokajiny. Mbola betsaka ihany kosa nefa ireo ezaka izay tsy maintsy atao miaraka amin'ireo mpiantsehatra isa-tsokajiny. Ho an'ny mpitondra fanjakana dia tokony hanao ezaka misimisy kokoa mba ampiseho ny mahazava-dehibe ny ady amin'ny kolikoly ary hanao izany ho vaindohan-draharaha amin'ny alalan'ny fampiarany lalàna iadiana amin'ny kolikoly. Ho an'ny fitsarana kosa dia tokony hanao ezaka misimisy sy tsy misindra fo amin'ny ady amin'ny tsy maty manota amin'ireo kolikoly ara-ekonomika sy ara-bola. Ho an'ny vahoaka dia tokony hiezaka ampiatra ny fitondran-tena tia tanindrazana mandahy sy masaha mitoroka trangana kolikoly. Koa aoka ary isika ho sahijoro hanaparehaka ny kolotsaina mahitsy sy miady amin'ny kolikoly eo amin'ny sehatra sy sahanasa misy antsika tsirairay avy. Hiaraka hientana ary isika mba hanatanteraka ny vina sy ny tanjona fa amin'ny taona 523 dia ho afaka mikejany kolikoly i Madagasikara.